أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالنتينك مناتن أرعاب وانتسكريتا panaraka tsy tapaka an'ity fandaharana en direct ataontsika isaky ny asabotsy eto amin'ny page Ahmed Mikael. Manaraka an'izany dia tsy mitsahatra antsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala mbola nameny fahavelomana ary nomeny tombonandro, nomeny fahasalamana, nomeny hery, nomeny tanjaka nahafahantsika ny fanome fotoana n'ity androany ity iresadresaka mahakasika ny finoana Islam sy ny fahampatsahivana ho antsika mpino Islam. Manaraka an'izany tsika dia mandefa ihany koa tsodransy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky ireo mpanaradia azy ary izay rehetra manaraka ny sorodalany mandra-pahatongava ny andro fitsarana. Ity no asabotsy voalohany amin'ny volana Muharram sy amin'ny taona 1447 Hijria. Zany hoe ity no asabotsy voalohany ary ity no en direct voalohany nataontsika amin'ny volana Muharram sy amin'ny taom-baovao islamika 1447. Amin'ny herin'ny androany dia tonga eo amintsika ny andro Ashura. Amin'ny herin'ny androany no andro Ashura araky ny voalazan'ireo manam-pahaizana amin'ny herin'ny androany. Zany hoe androany asabotsy satria ny alakamisy teo premier, ny zoma omaly faharoa ary ny asabotsy androany fahatelo, zany le 3e jour ny Muharram androany. Ka après une semaine ampina fito andro manome 10e jour ny Muharram izay fantatra amin'ny anarana hoe Ashura, andro pahasoavana, andro tsara indrindra, andro mendrika indrindra, andro izay nanavota ny Allah anireo mpaminany rehetra sy ny olona masina teto ambony tany tamin'io andro Ashura amin'ny herin'ny androany. Zay indrindra mahatonga antsika raha ampitso alahady dia efa omeko fotoana eto zany antsika iresadresaka mahakasika an'izany resaka Muharram izany raha ampitso amin'ny ora mahazatra à 21h30 amin'ny sivy sasany atsika iresaka ireo tranga sy ny fanavotana ary mampiavaka an'io volana Muharram sy ny andro Ashura io. Insha Allah raha ampitso omeko fotoana denizao ary nolazaiko ety ampiandohana mihitsy zany zavatra zany ary ampafantary ny olona rehetra zay akaiky anao hoe raha ampitso manana rendez-vous tsika iresaka mahakasika an'izany andro Ashura zany. Tadidio tsara atsika niresaka tamin'ny volana lasa teo, tamin'ny inona moa izy ity volana tamin'ny volana Zulhijja, ny 10 andro voalohany amin'ny volana Zulhijja, ary niresaka atsika mahakasika ny andro Arafa. Andro Arafa no resantsika ary nolazaintsika tamin'izay fotoana zay fa ny andro Arafa no andro tsara indrindra teto ambony tany ary izy no andro tsara indrindra tamin'ny andro ny posahan'ny masoandro araka ny voalazan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'ny hadisy maropotra. Fa ny andro Ashura kosa tsy izy no andro tsara indrindra posahan'ny masoandro teto ambony tany fa ny andro Ashura kosa no andro mpanavotana, no andro mpahasoavana ho anao izay tratratratra amin'ny problème, blocage, tsy haiko inona zavatra zay mahazo anao, dia ny andro Ashura amin'ny asabotsy herin'ny androany dia io no andro fanavotany Allah taorian'ny taona maro
zay niainanao tao anatin'ny fitsapana zany dia ny andro Ashura no fanavotana izay niainan'ireo mpaminany izay mifandimby teto ambony tany nanomboka tamin'ny Adama alayhi salam, mpaminany Idrisa alayhi salam, mpaminany Ibrahim, mpaminany Nuh, mpaminany Musa, mpaminany zay mpaminany presque teto ambony tany, mpaminany Ayub, mpaminany Yakob, mpaminany Yusuf, nahita fahasoavana avokoa tamin'io andro izay tenentsika andro Ashura io. Zay zany no fantatra fa io andro tsara indrindra, andro pahasoavana indrindra teto ambony tany. Ho resadresantsika rahampitso zany insha Allah. Amin'ity androany ity kosa tsika dia iresaka mahakasika ny taom-baovao islamika sy ny hasiny ary voninahitry ny volana Muharram izay misy antsika ankehitriny. Hasiny na fahasoavana na valeur na lanjany zany volana Muharram izay misy antsika ankehitriny nanomboka tamin'ny alakamisy lasa teo. Mialohan'ny idirantsika amin'ny fandarantsika dia misy ny adidintsika mahazatra antsika zany dia voalohany antsika manao j'aime. Tov j'aime ny fandarantsika manambara fa hoe tianao, arainao izany fandarana izany. Faharoa ataovy partage betsaka any amin'ny hafa mba hafantaran'ireo fa efa miatomboka ny fandarantsika so de misy manadino tsy nahalala ny fandarantsika. Ary raha ohatra ka nisy nahanao nahazo fahalalana tamin'ny alalan'ny partage zay nataonao dia fahasoavana ho anao zany. Aza ty tenanao hoe anao ihany nahazo fahalalana fa ny hafa dia tsy nomenao an'izany. Ary arakaraka ny hanaovan'iny olo-kafa nahita partagenao iny dia asa rehetra zay ataony dia azonao ny fahasoavana zany. Ka aza manao, aza kivy ianao manao partage ny vidéo antsika. Ny farany dia manao assalamu alaikum, miarahaba, satria nisan'ny fahalalam-pomba zany nampianarin'ny finoana Islam rehefa mifankahita dia mifampiarahaba ny mpino Islam. Ary antsika rehetra dia natao anatin'ny efitrano anankiray satria miresadresaka antsika ka tsara ny miarahaba satria ny fiarabana azy io sady firarian-tsozy io sady doigt spécial ho an'ny namanao izany assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh izany. Ndao tsika hiditra amin'ny taona vaovao. Atsika niditra amin'ny taona vaovao. Tadidio tsara fa isaky miodina ny segondra mivadika minitra. Ny minitra miodina mivadika ho ora. Ny ora miodina mivadika ho andro. Ny andro ihany koa miodina mivadika herinandro. Ary zany herinandro zany rehefa miodina inefatra manome volana anankiray. Ary zany volana zany ihany koa rehefa miodina indroa ambin'ny folo dia tonga eo anatrehantsika ny taona anankiray. Zany hoe miodina ny andro, miodina ny volana, miodina ny herinandro, miodina ny taona dia tonga antsika ankehitriny taona vaovao 1447 izany hoe efa 770 no nanaovan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fifindra-monina niala tao a Makka nandeha tany Madina. Efa 1447 taona no nanaovana an'izany fifindra-monina izany. Tiantsika tongavana rehefa miodina tahaka izao ny fotoana, rehefa miodina tahaka izao ny taona dia tadidio tsara fa atsika rehetra io miamanakaiky any andro zay andaozantsika any ity fotoana na ity toerana zay misy antsika ty. Isaka miodina ny taona anankiray mihena iray taona ny androm-piainanao eto ambony tany. Isaka miodina ny taona mihena iray taona ny androm-piainanao eto ambony tany. Raha ohatra ka nosafidiny Allah hiaina 50 taona eto ambony tany
dia isaka miodina taona miaina ray zany ny fiainanao eto ambony tany, zany hoe manakaiky ny fahafatesana foana atsika isaka miodina ny taona tahaka izao. Faly atsika nahatratra taona vaovao fa mila mandinika koa hoe efa akaiky ny iverenana any amin'ny Allah. Ary isaka miova ny taona dia may antitra anao, isa miova ny taona may be anao, may lehibe, may mikerotra ny tarenao, may fotsy ny volonao, may marefy ny vatanao, ny herinao, ary lasa may antitra farany dia verina any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala isaka ny miova tahaka izao ny taona. Tadidio ihany koa fa atsika vahoaka miaina ankehitriny no vahoaka fohy androm-piainana indrindra eto ambony tany. Tsisy olona fohy androm-piainana teto ambony tany mihoatra izay vahoaka miaina ankehitriny. Mpaminany Noho alayhi salam ndray andro nahita vavy antitra ny tomany teo akaiky ny fasana anankiray. Dia nanontany mpaminany Noho alayhi salam, o ry vavy antitra, inona mampitomany anao eto amin'ity fasany zanakao ty? Namaly zany vavy antitra zany hoe, zao ozy izy mitomany noho ny fahalasan'ny zanako izay tanora dia tanora tokoa. Nanontany mpaminany Noho alayhi salam, izy lazainao tanora io, firy taona izy maty? Niteny zany vavy antitra zany hoe maty izy teo amin'ny 700 taonany. Maty izy teo amin'ny 700 taonany. Mpaminany Noho alayhi salam te hampiena ny alahelo zany vavy antitra zany. Dia niteny izy tamin'io vehivavy eo, moa ve fantatrao fa any aoriana any dia misy ireo vahoaka izay miaina 80 taona monja eto ambony tany, hoe 80 taona fotsiny miainana eto ambony tany. Gaga izany vehivavy zany, 80 taona fotsiny no iainan'izy ireo eto ambony tany, satria tamin'izany vanim-potoana zany tsy nieritreretina mihitsy hoe 80 taona zany. 80 taona zany ohatran'ny mbola zaza tamin'izareo, 300 taona ary mbola tanora tamin'izareo, satria ny olona miaina 700 taona, 800 taona, 700 taona, 900 taona farafahamalaky izy maty. Ka ny maty 300 taona dia konsiderena ohatran'ny olona tanora. 80 taona zany mbola zaza tamin'izareo. Dia niteny mpaminany Noho alayhi salam, o ry vehivavy, fantatrao ve fa any aoriana any mbola misy olona iaina ao anatin'ny 80 taona monja? Nanontany zany vehivavy, 80 taona? Eny, 80 taona monja, teneny ny mpaminany Noho. Nanontany zany vehivavy zany, ao anatin'io 80 taona io ve izy ireo mbola mahavita manota ny zanahary, mahavita manao fahotana eo anatrehany Allah ao anatin'ny 80 taona izay hipetrahany izy ireo eto ambony tany? Namaly mpaminany Noho, eny, izy ireo indrindra no vahoaka tena mpanao fahotana, ary tsy vitany hoe tena mpanao fahotana fa ny fahotan'ny olona rehetra izay teto ambony tany dia nataon'izy ireo amin'izany fotoana zany. Nanontany ndray ny vehivavy iny, ao anatin'ny 80 taona reo ve mbola misy fotoana izy ireo hitia sy angorokarena? Dia niteny mpaminany Noho, nama, izy ireo indrindra no vahoaka tia mangorokarena indrindra, ary mifamono noho n'izany fitiavan-karena zany, ary tsy mifandevy maty mihitsy ny mpirahalahy sy mpianada. Nanontany ndray mpaminany izany vehivavy zany, o ry mpaminany Noho, moa ve ao anatin'ny 80 taona io izy ireo mbola mahavita mifanditra, mifanaratsy, mifanenjika
teneniny ny mpaminany Nuh alayhi salam eny izy ireo indrindra no vahoaka tena tia mifanenjika ary mifanaratsy na dia iray finoana aza izy ireo. Nanontany indray zany vehivavy zany, ao anatin'ny 80 taona zany ve izy ireo mbola manangana trano, mbola manana espoir hipetraka ao anatin'ny trano? Dia mpaminany Nuh, na izy ireo indrindra no vahoaka tena maninona, tena mpanangana trano ary trano joalajoala no atrangana izy ireo. Tsy mba manao trano kely zany fa trano mandeha étage no ataon'izy ireo. Teniteny zany vehivavy zany, o ry mpaminany Nuh, wallahi izaho mifanta amin'ny Allah, raha zao nataony Allah velona tamin'izany fotoana hoe 80 taona miaina eto ambony tany zany, dia ny tenako tsy nanamboatra trano, tsy nanao fahotana, tsy nisy fotoana angorokarena intsony, fa ny zavatra izay ataoko nalaiko ny enta-keliko eto ambody hazo zao mipetraka ary manompa ny Allah andro aman'alina laniko ao anatin'ny 80 taona zany. Zay no tenin'izany vehivavy. Raha 80 taona nipetrahako teto ambony tany, tsy nandeha nanofa trano zao, tsy nanangana trano, tsy nitady vola, tsy nanao fahotana intsony, fa 80 taona io nilaniko teto ambody hazo, nipetraka zao eto ambody hazo ary vita ambody hazo zany, tonga dia eo zao mipetraka, eo zao manompa ny Allah mandra-pialako eto ambony tany. Zay teneniny izany vehivavy zany. Jereo zany teniny izany vehivavy zany, 80 taona. Fantanina mipetraka amintsika tsirairay, hainao ve iza olona izay tia ny mpaminany Nuh alayhi salam tenenina hoe miaina 80 taona eto ambony tany? Tsy iza akory fa atsika vahoaka izay mena ankehitriny, vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Satria mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam niteny amin'ny hadis manao hoe a'mar ummati baina 60 ila 70 wa qalilun minhum man yatajawaz zalika. Ny feptaona iainan'ny vahoaka eto ambony tany dia entre 60 et 70 ans. Vitsy amin'izy ireo no mahavita mihoatra na mahachance miaina ambony 60 à 70 ans. Ary raha jerevana tokoa fa mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam dia maty tao anatin'ny io feptaona izay niteneniny 60 à 70 ans io, satria izy maty teo amin'ny 63 ans, 13 taona izy no maty. Zay no feptaona iainantsika eto ambony tany. Firy taona anao ankehitriny? Za manontany antsika, firy taona anao ankehitriny? Mety teninao hoe fa 40 ans, 60 ans, 70 ans, tsy mampitahotra anao, sanatria tsy tanjona antsika dia ampitahotra olona 70 ans, sanatria tanjona antsika dia ampitahotra olona 50 ans, 60 ans, fa fampiomanana, satria ny fahafatesana dia tsy maintsy tonga. Ny fahafatesana tenindreo manam-pahaizana ka'sun kullu nasu sharibu. Fahafatesana dia zinga na kopy anankiray izay ny olona rehetra tsy maintsy misotro ny rano ao anatiny. Wal maut haqiqatun muttafaqun alayhi. Ary ny fahafatesana dia zavatra marina ny fanekeny rehetra fa tsy maintsy andalova ny zava-mananaina rehetra. Tsy vitan'izany, ny fahafatesana io efa nisy fotoana izy namakivaky atsika naka ny olona izay teo akaikintsika, fa mbola ho avy fotoana izy amakivaky ny olona eo akaikintsika handeha haka atsika izy amin'izay fotoana zay. Ary ny teny Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, tapaka ny jiro aty aminay, inshallah tohizantsika ihany ny fandaharana. Teneniny Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, isan'andro izy atsika maheno foana hoe maty ranona dia tononina ilay anaran'ny olona.
Zany hoe rehefa miteny antsika hoe maty ranona dia tononona ny anaran'olona anankiray. Maty ranona ny anaran'olona anankiray. Maty ranona anaran'olona anankiray. Fa mbola ho avy ozy izy ny fotoana hitenenan'olona hoe maty ranona dia ny anaranao no voateny amin'izay fotoana zay. Ny anaranao no voateny amin'izay maty ranona dia ny anaranao. Ohatra, isan'andro zao maheno foana hoe maty ranona ny anaran'olona. Fa mbola ho avy ny fotoana tenen'olona hoe maty ranona dia ny anarako Ahmed Mikael no voateny amin'izay fotoana zay. Tsy zao foana fa anareo ihany koa dia tafiditra ao anatin'izany. Zay zany no inona no teneniny Omar ibn Khattab radiyallahu anhu tamin'izay fotoana izay. Ka tiantsika tongavana amin'io hoe ny miodina ny fotoana manakaiky fahafatesana antsika. Niala taona 1446, niditra taona 1447, ny enaray zay ny fotoana izay iainantsika eto ambony tany. Ny enaray ny fotoana izay iainantsika eto ambony tany. Saingy raha mbola velona anao ankehitriny dia misaora ny Allah subhanahu wa ta'ala. Raha mbola velona anao ankehitriny, misaora anao ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Satria nahoana? Satria anao nisan'ny olona tsara indrindra. Rehefa ireo sahaba ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam niaraka mipetrapetraka taminy dia nanontany azy hoe ory iraky ny Allah, iza ny olona tsara indrindra sy olona mendrika indrindra eto ambony tany? Namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe khairun nas man toala umruhu wa hasuna amalu. Ny olona tsara indrindra tenen'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia izay olona lava androm-piainana no sady naninna lava androm-piainana no sady manao asa soa eo amin'ny fiainana. Fa ny olona ratsy indrindra wa sharrun nas man toala umruhu wa sa'a amalu. Fa ny olona ratsy indrindra dia ny olona izay nomeny Allah fahalavana androm-piainana nefa manao asa ratsy izy eto ambony tany. Zay ny olona ratsy indrindra eto ambony tany sy ny olona tsara indrindra. Zay nahatonga ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam voasokajy olona tsara indrindra tamin'ireo olona rehetra zay nandalo teto ambony tany, satria nahatratra n'le fepotona 90 taona izy niaina teto ambony tany ary ny asa rehetra nataony dia asa soa avokoa. Ary zay ihany koa nahatonga ny Firaona alaihi lana no olona ratsy indrindra eto ambony tany, satria nomeny Allah fahalavana androm-piainana izy nefa asa ratsy foana nataony teto ambony tany. Ka ho anao zay nahazo taona 80 taona, 70 taona, 80 taona, manova alhamdulillah fa anao nisan'ireo olona tiany Allah raha mbola nomena an'izany fepotona 80, 70, 80 taona zany. Saingy tadidio fa anao no misafidy hoe olona tsara indrindra sa olona ratsy indrindra, satria iray amin'izy ireo fa nomeny Allah anao fahalavana androm-piainana. Fa saingy anjaranao no misafidy hoe izao lava androm-piainana ty ve isafidy an'le olona tsara indrindra ka anao soala, anao zaka, anao sadaka, hamaky Qur'any, hanifehivava, anao fanompona foana ny Allah dia ho lasa olona tsara indrindra eto ambony tany, sa anao lava androm-piainana mandeha 70 io isafidy an'le olona ratsy indrindra, zany hoe anao fahotana, hangalatra, hanao an'izao, hanao an'izao. Anjaranao misafidy. Iza ny safidinao? Impaminany zay nanao tsara tamin'ny fahalavana androm-piainana sa i Firaona zay ratsy indrindra tamin'ny fahalavana androm-piainana sy ny asa ratsy zay nataony?
anjaranao misafidy an'izany zavatra izany. Fa inshallah tsika jiaby io dia anisan'ireo olona tsara, anisan'ireo olona mendrika, anisan'ireo olona manana ny maizy azy eto ambony tany inshallah. Ahoana fomba ahaizanao fa hoe anao io olona tsara? Ary ahoana ny fomba ahaizanao fa hoe anao io olona ratsy? Fanontaniana mipetraka zany. Ahoana no ahaizanao hoe anao io olona tsara sy anao io olona ratsy? Mialohan'ny hamalintsika amin'izany fanontaniana zany aloha petrako fanontaniana amintsika aminay aty tapaka jiro teneniko, tsy haiko na mandeha tsara connexion na tsy mandeha tsara, maheno tsara ve nareo sa tsy maheno tsara? Zay aloha tiako fantatra. Naam, ina alhamdulillah nipody jiro. Vao niresaka antsika teo dia saika ny tany resaka connexion sy ny tariny zao dia niverina ny jiro alhamdulillah. Bon, mbola antanio kany nareo na dia niverina aza ny jiro hoe ahoana ny connexion any aminareo any. Raha ohatra ka misy mamaly ahoana ny fandehanan'ny connexion sy fandehanany inona moa izy ty? Raha mandeha tsara ve sa tsy mandeha tsara? Ohatran'ny tsisy mamaly mihitsy. Naam, mandeha tsara izy ato alhamdulillah. Naam, zay fotsiny no ilaintsika, maheno tsara. Satria ohatrany hainareo tsika Madagasikara, Madagasikara eo tsy maintsy mandroso Madagasikara amin'ity maty jiro mahalava ty inshallah. Toizantsika le fanazavana. Ahoana fomba ahaizanao fa hoe anao io olona tsara sa olona ratsy? Satria araka amin'ny voalazantsika teo fa atsika io nomena fahalavany androm-piainana. Ka anjaranao mifidy hoe olona tsara sa olona ratsy ianao. Dia inona ny fomba ahaizanao na fomba entinao mametraka ny tenanao ho olona tsara sy ny olona ratsy? Ny zavatra tokony ataonao sy ny zavatra ataonao mba hahatonga anao zany olona tsara sy olona ratsy zavatra anankiray ihany. Inona io? Ny zavatra tokony ataonao zany dia ny fandinihan-tena. Inona n'antsoina hoe fandinihan-tena? Tadidio tsara mampiodina tsara ny orinasa na sosiete anankiray, mampiodina tsara ny ministera, mampiodina tsara ny fikambanana anankiray, mampiodina tsara ny botika anankiray, mampiodina tsara ny fiainany zanak'olombelona anankiray, dia vokatra ny fanaovany analizy na fandiniany situation zay niainany. Ahoana ny lasa, ahoana ny ankehitriny, ary ahoana ny rahampitso. Raha zay vitanao isan'ny taona na isan'ny bolana, dia fiainanao io miverina normal ary mihatsara hatrany. Satria nahoana? Rehefa tonga ohatra faran'ny taona 1446, mametraka fanontaniana anao, ahoana ny zavatra zay nodidiny Allah subhanahu wa ta'ala taminao? Ahoana ny adidy masina mipetraka aminao? Vitanao antsakany sy andavany ve sa tsy vitanao mihitsy? Omeo noty ny vatatenanao. Ahoana ny fandraisanao amin'ny zanahary, amin'ny soala ohatra? Ahoana ny fifandraisanao aminazy? Raha misy soala indimy isan'andro omeo noty ny tenanao, firy zany vitanao. Ny fifehezana, misy fifehezana isam-bolana, misy ny fifehezana latsinainy sy ny alakamisy, misy fifehezana 3 andro isam-bolana, misy fifehezana tsy indraindray madinidinika mitsefatsefaka eny anatiny,
ahoana ny fifehezanao, ahoana ny fifehezanao. Vita zay, ahoana ny situationao miresaka famoahana soadaka sy fanampiana olona akaikinao, ahoana. Firy ny volana vokanao soadaka tamin'ny volana lasa, de firy talohan'iny, ary mety ho firy ataonao amin'ity volana ty. Atsika teo nandalo volana Ramadan, firy soadaka vitanao tamin'ny Ramadan. Anao ihany manisa azy, tsy mila hain'olona zany fa anao ihany mahita azy. Volana Ramadan, ahoana ny soadaka firy vitanao tamin'ny Ramadan. Nandalo ny volana Dhul-Hijja talohan'ny ainy teo, firy ny soadaka vitanao. Atsika zao anatin'ny volana Muharram masina, zay mbola horetsantsika rehefa avy eo ny fadl na valeran'izany Muharram zany. Atsika zao anatin'ny volana Muharram, ahoana ny famohanao soadaka fanampinao ny olona anankiray. Arakaraka ny anampinao ny olona anankiray no anampiany Zanahary anao. Arakaraka ny tsy irarahinao ny olona anankiray no tsy irarahin Zanahary anao. Satria Allah mijery ny asanao afany manampy anao. Zay manampy ny hafa dia ampiany Allah. Zay mahihitra amin'ny hafa, Allah tsy manome azy. Ary haintsika tsara hadisy matetika tenintsika eto. Isan'andro, isan'ny maraina, misy anjely anankiroa midina spesialy avy any an-danitra ity ambony tany manao doa. Mangataka doa tompo Allah, ireo mpamoaka soadaka ampitomboy avoeny, roa avoeny, folo avoeny ny harenan'izy ireo. Mangataka koa le anjely anankiray tompo Allah, ho an'olona zay matity, tsy mahavita manampy na dia raro zato ny namany, fa rano eo ny fananany, aza ampitomboina ny harenany. Fantanina petrao amin'ny tena ahoana soadaka zay nataonao tamin'ny volana lasa, volana ty, ary volana ankehitriny. Anjarinao foana mandinika azy. Tsy vitan'izay, ahoana ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao, ahoana ny fifandraisanao amin'ny manodidina anao, ahoana ny asa soa zay nataonao teo aloha sy ny asa soa zay ataonao ankehitriny, ahoana ny soadaka fanompona zay ataonao, ahoana ny famakianao Qur'an, efa nisy évaluation ve. Zany rehetra zany no ahafantarana hoe olona tsara zao ty sa olona ratsy. Satria Omar ibn Khattab radiyallahu anhu niteny manao hoe: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum, wa tahayya'u lil ardi al akbar. Tenenni Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, anareo uzizi tsarao ny tenanareo mialohan'ny tsarany Allah anareo, ary lanjalanjao ny asa soa vitanareo sy ny asa ratsy vitanareo mialohan'ny andajany Allah anjany, ary miomana nareo amin'ilay fotoana lehibe izay fanenanareo amin'ny tompo Allah. Zay no afatry na Omar ibn Khattab. Ary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ihany koa efa niteny amin'ny hadis manao hoe: al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Ny olona manantsaina, intelligent, lasa lavitra, kingasaina, de ny olona zay mandinika ny tenany, mitsara ny tenany, ary miezaka mafy manao ny asa izay azahoan'ny fahasoavana aorian'ny fahafatesana. Zay teneny ny mpaminany ny olona manantsaina. Ka atsika miaina eto ambony tany, teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam: al-yawm amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Atsika miaina eto ambony tany de miasa tsy misy fitsarana, fa rehefa tonga ny andro farany de fitsarana fa tsy misy asa intsony. Zany hoe eto ambony tany atsika miasa, Allah tsy hitsaranao eto ambony tany. Allah tsy hitsarantsika eto ambony tany. Firy zao raha vitanao teto ambony, tsy hitsarany Allah. Namoaka soadaka, tsy namoaka soadaka, tsy haiko iny, tsy hitsarany Allah anjany. Fa amin'ny andro farany de lasa ndray tonga ny fotoana anao ndray ho tsarainy Allah, ary tsy misy asa intsony amin'izay fotoana zay.
tsy misy asa intsony amin'izay fotoana izay. Ary tadidio fa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny teny amin'ny hadisy manao hoe, tadidio teneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fa rehefa maty ny zanak'olombelona anankiray dia misy zavatra anankitelo manaraka azy eny am-pasana. Misy zavatra anankitelo manaraka azy any am-pasana. Roa aminazy io miverina ety an-tanàna rehefa alevina ny olona, ny iray ihany no mijanona any aminy. Inona ireo zavatra anankitelo miaraka amintsika rehefa tsika maty? Rehefa tsika maty, miaraka amintsika voalohany fianakaviantsika mandevina antsika. Faharoa ny fananantsika, ohatra raha manana tômôbilina anao, tsy haiko manana inona dia entina iny tômôbilina iny no hitondrananao any am-pasana. Ary ny zavatra fahatelo miaraka amintsika dia ny asa soa izay vitantsika. Fa tenenin'ny mpaminany roa aminazy io miverina ety an-tanàna, raha ihany no mijanona ao am-pasana. Dia ny fianakavianao miverina ety an-tanàna sy ny fanananao. Anao tsy ho alevina miaraka amin'ny tômôbilina anao, anao tsy ho alevina miaraka amin'ny téléphone portable anao, anao tsy alevina miaraka amin'ny télévision anao, fa anao alevina any ny asa soa vitanao teto ambony tany ihany no iaraka ilevina aminao ao. Dia teneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa milevina ny olona anankiray, ny asa soa no manodidina azy. Ny soalany à droite, ny Coran vakiny à gauche, ny doa zay nataony amin'ny lohany, ny soadaka zay nataony amin'ny tongotra. Zany hoe faritra rehetrarehetra io didininy ireo asa soa rehetra, ka rehefa tonga ny anjely dia tsy ahazo daroka, tsy ahazo sazy amin'ny anjely ianao satria ny asa soanao manodidina anao rehefa ao am-pasana. Ary le asa soa izay ataonao iny no mampamiratra na mampazava ny fasana izay misy anao. Ka zay le tia ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tenenina amintsika hoe, ny olona manan-tsaina miasa eto ambony tany ary mandinika ny tenany mba hahafahany miaina am-pilaminana aorian'ny fahafatesana. Fiainantsika ankehitriny dia fandalovana fotsiny, fa ny tena fiainana dia aorian'ny fahafatesana. Satria miasa tsika eto dia rehefa vita amin'ny fahafatesana, aorian'ny fahafatesana, mivelona indray tsika, dia any antsika vao tena miaina amin'ny mandrakizay. Tadidio fa ny fiainana amin'ny mandrakizay no tena fiainana. Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny Qur'an manao hoe, ya ayyuhallazina amanu, o ianareo mpino, ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala, o ianareo mpino, matahorany Allah subhanahu wa ta'ala ianareo, ary aoka ny tsirairay aminareo hijery sy andinika ny asa izay ho tolorana ny Allah raha ampitso. Aoka ny tsirairay aminareo andinika ny asa izay ho tolorana ny Allah raha ampitso. Le raha ampitso tia ny teneniny eto tsy raha ampitso alahady, fa raha ampitso rehefa fotoana ionana amin'ny Allah. Tadidio tsara iny, fa raha ampitso ionana amin'ny Allah tsy mitovy amin'ny andro izay mahazatra antsika. Mifoanao amin'ny maraina lasa routine ny fiainanao. Foa amin'ny maraina mandeha moské, miverina avy amin'ny moské matory kely, misotro dité, misakafo, mandeha miasa, manaritra piasa, mandeha bazary ny vehivavy, lehilahy mandeha miasa, verina après jour misakafo, dia ohatr'izay routine ny fiainana. Fa raha ampitso izay teneniny Allah subhanahu wa ta'ala, eka tsika mila mifantoka kely, ho azavaiko amintsika ao anatin'ny 5 minutes ny raha ampitso izay teneniny Allah subhanahu wa ta'ala. Ao anatin'ny 5 minutes ho azavaiko amintsika ny raha ampitso izay teneniny Allah subhanahu wa ta'ala io, rehefa avy eo tsika miditra amin'ny volana masina Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala miteny ittaqullah, matahorany Allah, waltanzur nafsun, ary aoka ny tsirairay aminareo mijery ny zavatra izay ho atolotrany ho an'ny Allah raha ampitso.
Ny raha ampitsy teneny dia andro faran'izay. Rehefa mitsoka faharoa ilay anjely Israfily dia mivoaka ao am-pasana ny olombelona tsirairay. Ary miazakazaka izy ireo mandeha amin'ny toerana hitsarana azy ireo. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny hadisy, rehefa mivoaka avy ao am-pasana ny olona anankiray amin'ny andro farany dia mivoaka izy miboridana mitovy amin'ny terahany reniny azy. Mivoaka miboridana mitovy amin'ny terahany reniny azy. Gaga mamantsika Aisha radhiyallahu anha nanontany, ory iraky ny Allah, tsy manahirana ve zany lehilahy sy ny vehivavy hiboridana amin'ny andro farany ifakahita maso lahy sy ny vavy? Dia niteneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, al-amru akbar min hadha. Ory Aisha, ny zavatra iseho amin'ny andro farany io dia ambony lavitra mihoatra n'izay zavatra eritreretinao zany. Tsy misy olona manan-tsaina tsony na tonga saina dia hijery henatra ny hafa. Tsy misy olona eritreritra ty miboridana ty, tsy miboridana dia hijery vatan'ny vehivavy ty na vatan'ny lehilahy ty. Tsy misy an'izany amin'ny andro farany io. Satria nahoana? Vao mivoaka ao anatin'ny fasana itsika dia miazakazaka mandeha amin'ny toerana hitsarana antsika. Amin'izay fotoana zay tenen'ny mpaminany dia milatsaka 1 mètre ny lohantsika milatsaka 1 mètre ny lohantsika ny masoandro. Rehefa milatsaka 1 mètre ny lohantsika ny masoandro dia mafana ny andro, ka misy amin'ny olona dia dibony dobony inona moa izy ity? Ny atsemboana miakatra arakaraky ny fahotanao no atsemboanao. Inona zavatra zay mandalo teneny mpaminany? Lasa tsika jiaby ty miazakazaka mandeha amin'ny mpaminany Adam alayhi salam, mandeha manampitamby azy, ory Adam, miangavy anao zay, anao le olombelona voalohany razambenay, namboarin'ny tombozanahary tamin'ny tany any anankiroa, avy eo nitsofy ny fofinaina ao aminao, anao le tiany indrindra. Dia mba mangavy anao zay ry Adama, mba andeha anelanelanay amin'ny Allah, mba hanomboany zany fitsarana izany. Dia miteny Adama alayhi salam, tsy vitako zany ozy izy, satria Allah androany dia tezitra ary tsy mbola tezitra mihoatra ny fahatezerany androany. Ary zao ozy izy dia napidirina tao amin'ny paradisa efa norarany Allah mba tsy nina voankazo dia mbola voafitaky ny devolo zao tafihinana an'izany, ka matahotra zao hanao intervention amin'ny Allah fa mandehanareo amin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam. Lasa ny olombelona rehetra miarikaloka amin'ny Ibrahim, mandeha amin'ny Ibrahim, ory Ibrahim, anta abul anbiya, anao lehibe ny mpaminany rehetra, anao le Khalilullah, sakaizany Allah, mba mandehananao mandeha amin'ny Allah, manelanelana azy mba hanomboany ty fitsarana ty. Dia teneniny Ibrahim alayhi salam, tsy possible ozy izy, za tsy afaka anao an'izany, teneniny, satria Allah tezitra ary tsy mbola tezitra mihoatra an'izany, fa mandehananao amin'iza, mandehanareo mandeha amin'ny Musa alayhi salam. Lasa tsika olombelona rehetra miazakazaka amin'ny Musa alayhi salam, zavatra andalo zany amin'ny andro farany, efa teneniny mpaminany amin'ny hadisy maropotra. Tonga tsika mpaminany Musa alayhi salam, ory Musa, anao le mpaminany resany Allah mivantana teto ambony tany, ka mba mangavy anao zahay elanelano eo anatreny Allah nomboan'ny fitsarana. Dia miteny mpaminany Musa, tsy possible ozy izy, tsy vitako zany, satria tombo Allah tezitra ary tsy mbola nisy fotoana na tezitra ny Allah mihoatra ny atezerana amin'ity androany ty. Dia teneniny ny mpaminany Musa alayhi salam, mandehanareo mandeha amin'ny mpaminany Isa na i Jesosy Kristy. Lasa tsika miazakazaka mandeha amin'ny mpaminany Isa, miteny ory mpaminany Isa, anao le Ruhullah, fanany Allah zay nitsofina tao amin'ny Maria. Dia lasa anao le nomeny Allah fahefana, nomeny Allah hery, nomeny Allah fahagagana, namelona matina naonzona naonzo fahagagana maro zay vitanao, mangavy anao mba hanelanelana amin'ny Allah,
handeha hanomboany ty fitsarana ty de mamaly Isa ibn Maryam tsy vitako zany ozy izy satria tombo Allah tezitra ary tsy mbola tezitra mihoatra ny fahatezerana androany fa mandany nareo mandeha amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehefa tonga antsika amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eo vo mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam miteny manao hoe naam, satria tsika manambitamby azy miteny aminazy anao le mpaminany farany tondra ny fonina Islam nanavitra ny zanak'olombelona ary miparadisa de misoratra amin'ny anaranao ry Muhammad manao an'izao de teny mpaminany Muhammad naam. Lasa i mpaminany Muhammad mandeha miankohaka amin'ny Allah de manomboka amin'ny fitsarana. Zay ny zavatra zay andalo zay teneniny Allah hoe manomana anareo amin'ny zavatra zay ho atolotra ny rahampitso. Amin'ny rahampitso io, amin'ny andro tsarany Allah subhanahu wa ta'ala antsika io, ny olombelona rehetra mitady hatsarana anankiray fa tsy mahita. Zay le tiantsika tongavana amin'ny tantara rehetra io, mifamezivezy ny olona rehetra mitady hatsarana anankiray, mangataka hatsarana anankiray aminao. Tonga ny reninao mangataka hatsarana aminao. Or zanako, zany tondranao 7 volana tao ankiboko, zany nampinono anao, zany lanjanao tamin'ny tanako, nanao an'izao mba omeo hatsarana anankiray zao nampiako hatsaranako. Anao miteny azafady mama, tsy afaka manome hatsaranao na zao io mbola mitady koa. Lasa koa papanao tonga aminao, o zanako, zananao, zany niasa mafy nohony anao, zany nampinanao, nampisakafo, nampianatra anao, de mba mangataka hatsarana anankiray zao aminao. Anao miteny papa désolé, za tsy afaka manome an'izany. Lasa koa ny vadina, anao koa mandeha amin'ny vadinao, o vadiko anao nomeko zavatra zay zaka tianao jiaby tambony tany nataoko an'izao, mba mangataka hatsarana. Vadinao miteny tsy possible, navy koa zanakanao mandeha aminao, ziska tsika am'izay zany mangataka ty mangataka ry, ziska tsika io mifampandositra milefa. Vo hitanao io papanao milefanao satria hainao papanao tsy maintsy andeha ngataka hatsarana aminao, milefanao. Mahita mamanao koa anao milefanao, mahita vadinao anao milefa, mahita zanakanao milefa, mahita namanao milefa. Nohony inona? Tsy te hanome hatsarana anankiray fa anao mila mahazo hatsarana anankiray amin'io andro farany io. Zay le teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an manao hoe yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao amin'io andro zay teneniny Allah andro fitsarana io no andro zay andosiranao, ilefasanao, yauma yafirru al-mar'u min akhihi, andosiranao ny rahalanao, wa ummihi wa abihi, ny reniny andosirany, ny papany andosirany, wa sahibatihi wa bani, ary ny vadiny andosirany sy ny zanany ihany koa andosirany. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, ary ny tsirairay amin'io andro de samy misy zavatra mampiasa lohanazy mba hafany mahazo asasoa anankiray fotsiny amin'izany andro zany. Atsika mifampandositra, aza mieritreritra anareo hoe handeha hangataka asasoa ty amiko, na zao handeha hangataka asasoa aminareo, atsika mifampilefa. Ino ustazy, za tsy hainareo amin'ny andro farany io, anareo koa tsy haiko. Tsisy mifakahay atsika. Tsisy mifakahay atsika. Zao tsy mahay anareo tsy mahay zao. Io mbola mifitsarana io. Amin'ny paradisa any tsika vao mety mifakahay. Inshallah tsika mifakahay tsara ny aro tafiditra ao anatin'ny paradisa. Fa amin'ny andro farany io tsisy mifakahay. Andeha antsona, ustazy Mikael, non, za tsy mahay anareo. Anareo koa amin'io ka io koa, ranona, tsisy mifakahay. Mandositra tsika mifampandositra amin'io fotoana io. Mba hangahy asa soa ray fotsiny amin'io tadiavintsika. Fampandositra tsika. Ka ny zavatra tiako tenenina, efa fantatra antsika ny zavatra handalo amin'io andro farany io. Efa haintsika hoe hifampandositra tsika amin'ny andro farany. Efa haintsika mitady asa soa ray tsika amin'ny andro farany. De mbola occasion anao zo ty mbola velona.
occasion anao mbola velona, le asa soa ray andeha angatainao amin'ny mamanao, amin'ny papanao, amin'ny vadinao, amin'ny zanakanao, amin'ny rahalanao reo, atovy denizao mbola velona zao. Atovy denizao mbola velona zao, atovy lista. Atovy lista. Amin'ny latsinainy zao fe asa soa ray zany. Amin'ny latsinainy zao mamoaka soadaka, asa soa roa zay. Raha ampitso zao anao kiamolaily tsangana amin'ny alina, asa soa ray zany. Androany alina zao tsy atory raha tsy manao doan, asa soa ray zay. Amin'ny talata zao mitsangana manao taoba, asa soa ray zay. Andeha hanampolona zao, asa soa ray zany. Zay zavatra atovy lista. Satria io asa soa zay ataonao zao, io tokony ho angatainao amin'ny andro farany io, efa misy occasion amin'izao mbola nomeny aminao mbola velona, dia atovy zany zavatra zany. Mba tsy hanenenanao zany raha ohatra ka hoe tonga ny fahafatesana. Allah subhanahu wa ta'ala mitantara amin'ny Suratul Mu'minun hoe rehefa tonga ny fahafatesana eo amintsika dia tsika mangataka feim-potoana fanampiny, zany hoe karazana prolongation amin'ny Allah mba hipody aty hanao asa soa maro. Dia Allah subhanahu wa ta'ala miteny non, tsisy tsony. Rehefa tonga dia tonga ny fotoana ahafatesanao lasa. Efa nomenao fotoana anao tao anatin'ny 4 minita, mbola tsy misy an'izany hoe prolongation zany. Raha misy olona tokony nahazo prolongation tamin'ny fahafatesana dia mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, fa tsy nomeny Allah prolongation. Ary Allah fanoteny manao idha jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khirun. Rehefa tonga ny feim-potoana ialantsika eto ambony tany dia tsy miroso 2 minitra ary tsy ho tara 2 minitra. L'heure c'est l'heure. Pas d'une minute aloha, pas d'une minute de retard. Tsisy pas d'une minute d'avance, pas d'une minute de retard. L'heure. Io anjelin'ny fahafatesana hoe mahay lera. Tsy hoe fa mahazo ordre hoe ranona amin'ny lera ohatra zao, tonga izy. Ary tsy miraty. Tsy miraty izy rehefa tonga amin'ny fotoana. Ka le afatra tiantsika tongavana aloha indirantsika amin'ny Shahrul Muharram, atsika tonga taona vaovao, miamanakaiky amin'ny fahafatesana. Miamanakaiky ny andro fivirena amin'ny Allah. Miamanakaiky ny andro zay ionantsika amin'ny Allah. Ary fahafatesana fiandohany fiainana any ankoatra. Satria anao miaina ao anatin'ny fiainana hayat barzakhia, zany hoe ao anatin'ny fasanao karazana escale, ohatra anao mandeha voyage, andeha en France anao, mandalo Nairobi na mandalo Ethiopie, zay vao anao mandeha en France. Le fotoana escale ataonao Ethiopie, io ohatra ninna, ohatra ny voyage ataonao aya ao anatin'izany fasana zany. Zany hoe maty anao androany dia ao ampasana alohanao. Ao ampasana anao mipetraka mandritra ny fotoana maharitra. Zay vao tonga ny fitsarany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ao ampasana tsika dia efa miaina fiainany any ankoatra. Indray andro Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, rehefa izy nandeha namangy fasana niaraka tamin'ireo mpanaradia ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ireo mpino islam. Rehefa namangy fasana izy dia nitomany ziska somotra anazy jiaby lenan'ny ranomasina. Dia gaga ireo mpino islam tamin'izay fotoana zay, mahagaga koa Uthman ibn Affan ty, satria izy tamin'io lehibe ny mpino islam. Firy fampatsahivana nataonay zay tsy nampitomany azy, fa rehefa izy namangy fasana vao nitomany. Firy versenien zay mahakasika ny afobe, mahakasika ny paradisa tsy nitomany. Mahagaga Uthman androany izy namangy fasana vao nitomany. Dia niteneny na Uthman ibn Affan, ny antony nampitomany zao izy teto amin'ity fasana ty, dia indray andro zany naheno ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niteny manao hoe ny fasana ozy izy no voalohany na fiandohany ny fiainana any ankoatra. Zay olona mireusira ao anatin'izany fasana zany
dia mireusira izy any ankoatra ary tafiditra amin'ny paradisa. Fa zay olona rendrika amin'izany fasana izany dia rendrika izy any ankoatra. Zany hoe ao amin'ny pasana na dia hoe transit atsika ao anatiny, ninona moa izy ty escaly atsika ao anatiny, hayat barzakhia, dia ao no fiandohan'ny fiainana any ankoatra. Raha afaka anao dia afaka, raha tsy afaka anao dia tsy afaka. Vao miditra ao amin'ny pasana anao na voavaly question anankitelo izay petraka ny anjely anankiroa reny, dia manomboka eo malalaka ny fasananao ary misokatra ny varavara na fenetra avy any amin'ny paradisa. Fa raha sanatria contraire an'izany, tsy voavalinao fanontaniana anankitelo n'ireo anjely roa ireo, dia manomboka eo miatery aminao ny fasana ary ny taolana anankiroa, taola tritrinao anankiroa ty mifampiditra teren'io fasana io, ary manomboka eo dia misy fenetra na varavarakely avy amin'ny afobe may setroka mamofona no manomboka eo nao fijaliana. Zay no nampitomany izy Ousmane ibn Affan ka ho antsika miodina ny taona me manakaiky atsika inshallah atsika ho tafiditra amin'ny paradisa ary efa vonina amin'izany. Manomboka zao ataovy lista ny asa soa zay tokony ataonao, ataovy lista ary tanterao, ary tsarao ny vatateninao isaky ny 2 semaines, isaky ny 1 semaine, isaky ny 10 jours, hoe tanteraka ve le zavatra ny soratako reny. Tamin'ity volana tena miteny hoe zaho mifehy alatsinainy sy alakamisy, tonga farany volana vitanao ve ny fehy alatsinainy sy alakamisy? Raha vitanao izy ataonao inona moa izy ty? Juste. Ok. Raha tsy vitanao izy dia sazio ny tenanao. Inona ny sazy ataonao amin'ny tenanao? Sazio ny tenanao hoe bon, tsy nahavita fifehezana alatsinainy zaho tamin'indray andro iny no ny antony zao kamo te hihinana fotsiny, bon tsy maintsy mamoaka 250 000 zany zao satria tsy nahavita ny adidy, dia iny ataoko cadeau ho an'ireo mahantra. Sazinao ny tenanao amin'ny famoahana soadaka. Ohatr'izany koa anao tokony hamoaka soadaka lista dia tsy natafavoaka anao, sazinao ataonao 2 fois ny tokony avoakanao ny soadaka zay ataonao. Anao ihany no manasazy ny tenanao, fa raha vitanao zany dia lasa ny olona tsara zay nitenentsika teo anao. Sazio ny tenanao. Aza miandro olon-kafa manasazy anao, fa saziana amin'ny zavatra tsara fa tsy sanatria saziana amin'ny zavatra ratsy. Tsy hoe ndeha kapokapoka vatanao anao na ndeha mony tena amin'ny fanasaziana ny vatanao. Non, sazio amin'ny zavatra tsara. Mamoaka soadaka anao isaka ny zavatra nisoratanao ka tsy nireusira, tsy vitanao, sazio 250 000 francs na 100 000 francs soadaka ho an'olona zay. Tamin'izay fotoana zay voasazinao ny tenanao ary zatra anao mamoaka soadaka amin'izay fotoana zay. Hiditra antsika amin'ny shahrul muharram, zany hoe ny volana masina muharram. Tadidio tsara fa Allah subhanahu wa ta'ala niteny ao anatin'ny Qur'an manao hoe wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ary ny tomponao ry Muhammad nanamboatra ny zavatra rehetra teto ambony tany ary izy ihany koa ny safidy izay tiany. Zany hoe na dia maro aza zavatra izay namboariny Allah subhanahu wa ta'ala teto ambony tany, fa misy amin'izy ireo ny safidiny. Misy tiany bebe kokoa manoloana ny hafa ary misy ny nomeny voninahitra manoloana ny hafa. Nanamboatra izy ireo anjely, fa ny safidy izy Jibril no tena nataony ho ambony indrindra ary lehibe ny anjely. Nanamboatra ihany koa izy ny olombelona, fa ireo mpaminany no nataony masina indrindra no olo tsara indrindra. Ary na dia tamin'ireo mpaminany marobe ireo aza, mbola ny safidy izy Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tsara indrindra, no mendrika indrindra, ary ny paradisa dia nisoratany amin'ny anaran'i Muhammad, ka zay te hiditra amin'ny paradisa dia miteny hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zay vao misokatra zany paradisa izany. Tiantsika tenenina rehefa Allah koa nanamboatra ny fotoana dia ny safidy izy misy fotoana tiany manoloana ny hafa. Ohatran'izany Ramadan tiany mihoatra amin'ny volana hafa. Ohatran'izany Lailatul Qadr tiany mihoatra ny alina hafa. Ohatran'izany ny andro Arafa tsara lavitra mihoatra ny andro hafa.
ohatran'izany koa ny andro Ashura tsara lavitra mihoatra ny andro hafa satria androm-pahasoavana. Tiantsika tenenina zany Allah subhanahu wa ta'ala nanamboatra ny zavatra rehetra fa ny safidy izay tiany omeny voninahitra dia omeny voninahitra, ary izay tiany ampiakarina ny voninahitra dia ampiakarina ny voninahitra. Ary anisan'ny toetra ny Allah rahateo sy ny anarany mpampiakatra sy mpanome voninahitra olona ary mpampidina ny voninahitra ny hafa. Zany hoe misy fotoana anao ampiakarina ny voninahitra anao, misy fotoana anao ampidiny ny voninahitra anao. Zany rehetra zany dia opelatana ny Allah. Ka raha antsika hijery volana Muharram dia tafiditra ho iray amin'ireo volana masina anankiefatra. Satria Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ny isan'ny volana eo anatrehany Allah dia 12 izay voarakitra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim tamin'ny andro izay nanamboarana ny lanitra sy ny tany, ary 4 amin'izy ireo dia masina, ka ao anatin'ireo volana masina anankiefatra ireo fala tadhlimu fihinna anfusakum, aza manao tsirariny amin'ny tenanareo nareo mandritra n'ireo volana ireo. Ny volana 4 masina efa fantantsika. Voalohany amin'izany volana Muharram izay misy antsika ankehitriny, ary ny faharoa amin'izany dia volana Rajab izay any amin'ny sasaky ny volana any, ary ny volana fahatelo Dhul-Qa'dah, ary ny fahaefatra Dhul-Hijja izay mamarana ny taona. Matetika tenentsika foana hoe fa Allah safidy amin'ity fiainantsika eto ambony tany ity no valavalany ao anatin'ny volana masina antsika mpino Islam. Ny atomboka ny taona amin'ny volana masina Muharram, ary misasaka ny taona amin'ny volana masina Rajab, ary mifarina ny taona amin'ny volana masina anankiroa Dhul-Qa'dah sy Dhul-Hijja. Midika izany atsika ao anatin'ny volana masina izay manana ny maha-izy azy, izay lehibe eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala, ny volana misy antsika Muharram. Ary atsika rahateo ao anatin'ny fiandohan'ny taona, zany hoe fiandohan'ny taona zany dia anisany tsara, mila miezaka ao anatin'izany fiandohan'ny taona zany. Muharram safidiny Allah, safidiny ireo mpino Islam ho voalohany volana ao anatin'ny taona anankiray, satria izany volana Muharram zany dia anisan'ny volana manana ny maha-izy azy. Satria nahoana anisan'ny mampiavaka ny volana Muharram io dia ilay fitenenana hoe Shahrullah, izy no volana tokana izay niteneniny ny mpaminany hoe Shahrullah, volana ny Allah. Tsy misy volana eto ambony tany amin'ireo volana 12 ireo nomena anarana hoe volana ny Allah, afa-tsy ny volana Muharram izay misy antsika ankehitriny. Ramadan volana masha Allah miavaka fa tsy nantsoina hoe Shahrullah, tsy nantsoina hoe volana ny Allah. Dhul-Qa'dah anisan'ny volana masina fa tsy nantsoina hoe volana ny Allah. Dhul-Hijja izay nanaovana hajj teo, izay nisian'ny andro Arafa sy ny tariny, fa tsy nantsoina hoe Shahrullah, tsy nantsoina hoe volana ny Allah, fa ny volana Muharram no antsoina hoe volana ny Allah, izany volana Muharram zany. Mba hainao inona dikany, nahatonga ny Allah, nahatonga ny mpaminany ny antso ity volana izay misy antsika ty hoe volana ny Allah, fa ny volana hafa tsy nasiany anarana mihitsy na ny Allah. Zany hoe ty volana ty na ny Allah, spesialy na ny Allah ty volana Muharram izay misy antsika ty. Zay no anisany mampiavaka azy amin'ny volana hafa, dia ny fiantsonana azy Shahrullahi al-Muharram, volana ny Allah Muharram. Ainao inona no antony? Ny antony dia satria ao anatin'ny volana Muharram io misy ilay andro antsontsika hoe Ashura, andro masina, andro manatantara, andro mpanavotana, andro pahasoavana, andro izay hanaperany Allah ny fitsapana rehetra eto ambony tany,
andro zay naperany Allah subhanahu wa ta'ala ny ratsy rehetra eo aminao, andro anaperany Allah subhanahu wa ta'ala ny zavatra zay manelingelina anao rehetra, ny faharesena, ny blocage, ny tsaiko iny, zay zavatra ratsy rehetra eo aminao amin'ny ty volana Muharram ty no anaperany Allah subhanahu wa ta'ala azy amin'ny andro Ashura, zay nahatonga ny volana io antsoina hoe Shahrullah, volana ny Allah subhanahu wa ta'ala, izany volana Muharram izany spesialy. Izy rery no mitondra anarana hoe volana ny Allah, izy rery, tsy misy volana hafa mitondra anarana hoe volana ny Allah raha tsy Muharram izay misy antsika ankehitriny, noho ilay tranga lehibe ny fahafolo ny volana Muharram de ny Ashura izany, nahatonga an'io antsoina hoe Shahrullah al-Muharram. Zay no mampiavaka an'izany Muharram zany. Zay mahatonga antsika ihany koa raha ampitso alahady io amin'ny sivy sasany mahazatra iresaka hoe nahatonga ny anarany io antsoina hoe Shahrullah Muharram, ary inona le tranga rehetra nandalo tao, ary inona no tokony ho ataontsika amin'ny androny Ashura, amin'ny asabotsy herin'ny androany, inona no zavatra zay tokony ho ataontsika amin'ny herin'ny androany, amin'ny sabotsy herin'ny androany, inona no tokony ataontsika. Horesantsika ny fifehezana, tadidio tsara fa ny fifehezana amin'ny volana Muharram, atsika amin'ty volana Muharram ty mifetsika amin'ny latsinainy zao, ary mifetsika amin'ny alakamisy, manomboka alakamisy ho avy io koa, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady, latsinainy, 5 andro be zao ifetsika amin'io. Satria nahoana ho azavaintsika raha mipitry fa manino manomboka alakamisy, zoma, sabotsy, lahady ary latsinainy. Pourquoi? Inona no antony? Ireo andro 5 reo no ifehezantsika. Ho azavaintsika raha ampitso zany insha Allah. Fa tiantsika tenenina fotsiny ny volana Muharram dia volana lehibe, manana ny maizy azy. Tadidio tsara fa ny asa soa zay ataontsika amin'ity volana Muharram ty dia x10, x20, x30, x100. Allah zay mahay zay ampitombony azy. Satria ny volana Muharram volana ny Allah tentsika, volana masina, ka ny asa soa zay ataonao amin'ity Muharram ity dia ampitombony Allah x10, x20, x30 jusqu'à x100. Allah yudhaifu liman yasha. Allah manampy zay tiany amin'ny fahasoavana zay omeny anao. Tahaka an'izany ihany koa ny asa ratsy zay ataontsika. Tandremo, tsy ny asa soa ihany mitombo avy 2, avy 3 eny, x10, x20, x100, non. Même haratsy anao koa. Tanky anao koa zany manao ratsy, manao fahotana, Allah koa manasazy anao 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 20 fois koa. Satria nahoana? Satria tsy nahatandrona ny volana masina ianao ka mendrika anao ny hosazina amin'ny sazy mahery vaika ihany koa. Zay nahatonga ny Allah teny anatin'ny Koran rehefa nitanisa reo andro na volana masina reo dia niteny izy hoe fala tadlimu fihinna anfusakum, aoka nareo tsy anao tsirariny amin'ny tenanareo. Ny tsirariny amin'ny tenanareo io tiany tenenina amin'io dia ny tsy anaovanareo fahotana. Satria risaka anao manao fahotana dia mahazo tsirariny amin'ny Allah, manao tsirariny anao amin'izay fotoana zay. Ka tadidio tsara ripiny Islam ny asoavana zay ataonao, asoavana mitombo 2, 3, 4, 5 folo, ny fahotana koa mitombo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folo koa aby zay ataontsika mandritra an'izany volana masina Muharram izany. Insha Allah raha ampitsatsika iresaka mahakasika reo tranga lehibe nandalo tamin'ny Muharram sy ny zavatra zay ataontsika mandritra ny semaine iny mandrapahatonga ny sabotsy ho avy io insha Allah. Manaraka an'izany dia araka ny voalazantsika teo, atsika hifehy amin'io amin'ny sabotsy herin'ny androany dia tsika hampisakafo zazakamboty amin'io. Hampisakafo zazakamboty amin'ny fotoana io. Araka ny tenentsika teo, andro Ashura, andro pahasoavana,
andro izay anafahany Allah ny fahotanao, andro anafahany Allah ny blocage eo amin'ny fiainanao, andro anafahany Allah ny problemanao, andro anafahany Allah ny asaloanao, ny aditsainanao, ny problème sy ny tsaiko inona fa izany akory tsy ho azonao fahatany raha tsy misy ezaka avy aminao. Inona zany zavatra ataontsika manomboka amin'ny alatsinainy? Mifehatsika ary mamoaka soadaka amin'ny fampisakafontsika ireo zazakamboty ireo. Zay no azahoantsika nio fahasoavana sy fanokafany Allah ny fahasoavana eo amintsika. Ka tsika jiaby insha Allah atsika efa nifanaraka ihany koa hoe isam-bolana dia mampisakafo zazakamboty. Nampisakafo farany atsika tamin'ny andro Arafa, ilay andro tsara indrindra eto ambony tany. Nampisakafo atsika niraisiny Allah ny fahasoavantsika insha Allah. Atsika jiaby namoaka soadaka tamin'ny andro masina, andro ny Arafa. Atsika koa moka soadaka koa manomboka zo amin'ny asabotsy io tsika dia hamoaka ny soadaka mba azahoantsika fahasoavana izany andro Ashura izany insha Allah. Ivany problemtsika, hiala ny fitsapana eo amintsika, zay olona tsy niteraka azo zanaka, zay olona tsy manambady hanambady, satria tentsika amin'io andro io nokafany Allah subhanahu ny fahasoavana rehetra, blocage rehetra. Ianao zay tsy nahazo zanaka insha Allah mahazo zanaka. Ho anao zay tratra amin'ny problème mitsokatra amin'ny problemenao, ho anao zay misy zavatra mahazo anao insha Allah miala izany amin'ny andro Ashura io. Satria ireo mpaminany rehetra zay mifandimby teto ambony tany, Adama alayhi salam, Idris, Noho, Ibrahim, Yusuf, Yaqub, Ayub, Musa, Isa, reo jiaby tamin'ny andro Ashura nazahoan'izy ireo fahasoavana lehibe tamin'izay fotoana zay. Ka anao ihany koa insha Allah ahazo fahasoavana, fa mila atsika mifehy, manao asasoa, mamaky Qur'an, mamoaka soadaka, manao raha jiaby mba azahoantsika ireo zavatra reo, fa tsy azo fahatany. Tsy hoe ianao andeha atory ambony fandriana dia hoe insha Allah androany andro Ashura isokatra ninona ny problème. Androany andro Ashura mijery telenao ambony fandriana matory, manomboka maraina mandrapatonga ny hariva misokatra amin'ny problème manao. Non, mila miasa, mila fahafoizan-tena ary mila manao sorona kely ianao zany hoe manao sacrifice kely ianao amin'ny fiainanao, dia hiala aminao zany ninona ny zavatra ratsy rehetra insha Allah. Zay ho resantsika raha ampitso mahakasika an'izay fifehezana amin'ny andro ny Ashura sy ny programme rehetra, ary inona mampiavaka ny andro Ashura io. Zay hoe de miteny antsika hoe apahaizy ny olona rehetra zay akaikinao hiaraka hijery omany meganao, anao zay tsy de manana mega spécial raha ampitso. Spécial raha ampitso iresaka mahakasika ny Ashura atsika insha Allah. Io androm-pahasoavana, andro manana ny maha-izy ho resantsika raha ampitso insha Allah. Manome 5 minutes ho atsika jiaby hanoratra resaka inao izy commentaire na fanontaniana na fanamariana, zay zavatra tiantsika ho resana zany insha Allah. Fa ho anao kosa de efa misokatra manomboka zao ty zany ny fandefasantsika participation. Io tsy aza mieritreritra anao hoe participation mila vola be, 50 000 francs efa azontsika atao, 100 000 francs fa azonao atao. Fa aza mieritreritra mihitsy na mila vola be voara, non, tadidio fa mety possible 50 000 francs anao no tena azahoanao valisoa amin'ny Allah, plus que le olona moka bevata. Possible zany, satria mety misy olo mirearea izy, anao kosa tena fankatoavana ny Allah sy fahadiovam-pony. Na de zany aza na mamoaka be na mamoaka kely dia samy hitany Allah io ny ezaka tao anatin'ny fonao, de samy ahazo valiny izay navoakantsika insha Allah. Tahaka zay na miandry ny commentaire insha Allah ho antsika zay manana commentaire. Ho antsy manana commentaire izy insha Allah amaray atsika manohy eto à 21h30 azadino
ambarao ny avantsika jiaby hanaraka ny andro rahampitso andro spesialy haraintsika hoe inona zavatra zay mandalo mety eo amin'ny 1 heure de temps et demi tsy ampintsika 1 heure de temps na dia hoe lahady rahampitso fa tsy ampintsika 1 heure de temps amin'ny fanazavana ny zavatra tsara zay mandalo amin'io androny Ashura io tsisy dia manaraka an'izany ihany koa ho antsika jiaby afaka miditra amin'ny YouTube koa tsika mijery tantara mpaminany Imam Hussein zay nataontsika tamin'izay ny fahasoavana zay misy azy eo anatreha finina Islam ary ny zavatra maro misy fandarana maro ao amin'ny YouTube manotrana hoe Ahmed Mikael official dia voaka eo zany ny darsa rehetra zay nataontsika inshallah ary ny mbola hanoratra na hanao inona moa izy ty hanao émission spéciale koa antsika na ny Ashura io mbola hoalatsika rahampitso izy ataontsika ny détail fa latsinainy na talata izy ataontsika na en résumé dia alatsika antsika amin'ny YouTube ary alatsika antsika amin'ny Facebook inshallah zay manana commentaire afaka mametraka commentaire tsy manana commentaire dia miandry anao zao amin'ny MP raha ohatra ka mbola misy resaka tianao atao na anontany zavatra anao raha ohatra ka tsy tianao atao eto amin'ny public dia afaka mandeha ao inshallah tsika miresaka inshallah satria mbola manokana 30 minutes zao aoriany en direct tahaka zao miresaka amitsika zay manana fanontaniana na manana zavatra tiantsika resana inshallah na amin'ny Gasfer Julie mankasitraka indrindra ustaz tamin'ny fampianarana tompo Allah ny hanatanteraka ny fikasana ataontsika jiaby inshallah nam inshallah tompo Allah hanatanteraka ny fikasana jiaby zay ho ataontsika inshallah nam izy koa manana commentaire manaraka alohany anaperantsika ny efa 23h zao 23h01 dia efa tokony ho tapitra ny fandaharantsika inshallah ohatran'izao koa rahampitso zany tsika 23h ohatra zao tsika manapitra ny émission tsika satria adiny ray sasany eo angatahako rahampitso zany ho ataontsika inshallah fanirso jazakallah khairan ustaz jazakillah khairan nam raha ohatra ka tsy manana moa tsika tsy manana commentaire tsy maninona tsy voatery manoratra commentaire tsika tsy voatery mametraka fanontaniana fa mino zao fa mazava matoa tsy misy fanontaniana tsy misy zavatra jiaby na dia manantsara merci ustaz na dia manantsara fa ila tsy hita masha Allah merci beaucoup aminao ihany koa nanaraka merci beaucoup tamin'ny fanaovana commentaire inshallah nam Elisabeth Toaly mankasitraka ustazy Amira Ahmed Amida jazakallah khairan ustazy nam iza koa mame commentaire raha tsy misy commentaire inshallah amin'ny rahampitso zay koa iresantsika zavatra rehetra inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah amin'ny manaraka indray rahampitso wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh